Efa samy manomakomana ny fetin'ny Noely sy ny fetin'ny farantaona ny isa-tokantrano samy manao izay ho afany rehetra raha tsikaritra eny an-tsena eny. Ny misongadina aloha zany dia miankina amin'ny fahefa-mividin'ny isa-tokantrano no ahafahana ny mameno ny arina eny anivon'ny tsena samihafa eny, mifanaretsaka ny olona mifanitra kitso ireo olona tonga miantsena na io zany ho an'ny eto an-drenivohitra na ihany koa ny any amin'ny faritrany, samy manao izay mampiavaka azy ny rehetra rehefa tonga tahaka izao ny fety. Miomana amin'ny fandraisana ny fetin'ny Noely ny rehetra ary hita mifanaretsaka tokoa ny olona miantsena eny rehetra eny. Misy ihany koa ireo milaza fa toy ny isan'andro ny azy fa tsy dia misy fanomanana firy. Ny Noely izay atsiarovana nahaterahan'i Jesoa dia fetin'ny ankizy ihany koa, ka izay amalifaliana ny ankizy no atao. Fanomanana fety ohatran'ny andavanandro ihany. Mahatonga izay satria vidim-piainana mety sy mitandramana lafo ny fiainana ohatran'ny fanomanana andavanandro ihany. Fa ny ankizy fotsiny hoe mba izahana mba hoe atao izay mahafaly anazy. Izay angambany tsara sakafo indray aloha angambany hoe eny araka ny masety anazy. Araka masety anazy dia mba niova kely fotsiny amin'ny andavanandro angamba izy raha tsy raha rehetra dia izao hoe manova fety sambatra avao tsika rehetrarehetra eny fa na dia masy aran-drivotra politika eny malagasy dia miraso avoaka malagasy tsirairay avy ahita sosiny tsara, ahita fambiazana amin'ny taona vala misy soroa ary. Fandaharam-potoanany maro ny mitondra ankizy mitsangatsangana amin'izao faran'ny herinandro izao. Maro ihany koa ireo amonjy sasakalina raha-pitso. Velo taraina ireo mpivarotra legioma fa tsy mandeha ny tsena. Ny karoty alajaina 2 arivo nefa ny olona tsy manambola. Mangingina mihitsy ny tsena, ohatry tahaka tamin'ny herintaona mihitsy ny tsena fa ohatr'izao ny tsena efa malafo izay. Firaritonay izao dia tena ohatrany hoe vidim-piainana ohatry taloha, mirary ny vidin'entana, na ny vidim-bary na ny legioma. Mangina ihany koa ny tsena ho an'ireo mpivarotra vorona. Manodidina ny iray tsirairay kosa ny vidin'ny vorontsiloza. Ny fanomanan'ny tsirairay ny fety dia miteraka fitohanana ny fifamoivoizana izay tsy izy, ary saika ilarana avokoa ireo fivarotana ireo entana samihafa ilaina amin'ny fety. Hatrany amin'ny gab izay akana vola eny amin'ny banky dia ilarana avokoa.